Ho fanohanana ireo mpianatra tezaina ao aminy ireo semba naratsaina tezaina eo anivon'ny fikambanana tsy miankina Orchidée Blanche dia nikarakara hetsika manokana antsoina hoe opération brioche sy chocolat ity fikambanana ity. Ny akon'izay indrindra raha no ndeha ampahafantarina antsika atao anatin'ity fanatadiana manaraka ity. Rotsy rakotiny iray eo amin'ny sariny Stéphane Razafy Manjimby. Tous ensemble, io ny lohahevitra nentin'ny fikambanana tsy miankina mandray antanana ireo manana fahasembanana rantsaina etsy amin'ny Orchidée Blanche nentina nikarakarana ny hetsika opération brioche et chocolat. Arivo ariary ny brioche iray ary toy izany ihany koa ny chocolat. Aharitra 3 andro ny opération ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fetin'ireny ihany koa ny hetsika. Ny opération brioche moa zany dia hetsika efa nataonay efa 7 taona lasa zay ary ataonay isa-taona izy io miaraka amin'ny Lions Club. Hetsika ahafahanay zany mitady vola ahafahana mampandeha ny centre médico-éducatif les Orchidées Blanches zay mitaiza an'ireo ankizy mitondra fahasembanana rantsaina ary ihany koa zany ahafahanay mampatsiahy foana fa mazefatra ny fitaizana an'ireo ankizy ireo manana didy daholo sika rehetra amin'ny fikarakarana azy zao satria olo-pirenena feno izy dia heverinay fa hoe antso ataonay ho an'ny olona rehetra ny opération brioche mba handraisany anjara. Ankoatra ny fanampin'ny orinasa avy any ivelany dia manampy amin'ny fiodinan'ny toeram-panabeazana ihany koa ny ray aman-dren'ireo ankizy izay manana fahasembanana rantsaina. 4 alina ariary isam-bolana ny fandraisana anjaran'ireo ray aman-dreny araka izany. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ny fitsaboana sy ny kantine. Misy amin'ireo ankizy no tonga isan'andro ary misy kosa no isan-kerinandro vao tonga mianatra. Tsy misy moa ny kilasy mandry amin'izy ireo.